fijoroana vavolombelona faharoa zany hoe rehefa na olona maventiventy zany zao ataoko hoe fa vavatavata kely zany olo fa bebe de ninjeny satana ihany koa zany za nataony satana zay natonga feno vai ratsy zany lasa ny feno vai ratsy zany za tam'izay fotoana zay de naimbo tanteraka ary sady tsy nahay miteny satana daholo natonga an'izay zavatra zay ary tam'izany aza ry papako sy ry mamako tena fakivy be mihitsy hoe ahoana ty zaza ty nefa teny fikasana irak'Andriamanitra nefa zao ny zavatra mandro azy fa isorako moa Jehovah'Andriamanitra fa nitsangana zany izy tam'izay fotoana zay nanasitra anahy na de teo aza zay vai ratsy zay tsy fahaizana miteny zay de nataony Jehova zay nanasitra anahy zay mahatonga ahy am'izao fotoana zao zany raha miteny matetika zany somary badabadalela tsy de mahay miteny loatra satria taloha zany za tsy de nahay miteny satria fa nitepony satana hatrambola kely zany ka zagaga zany ianao am'izao fotoana zao raha ohatra ka enjena faratampony zany za ary tadiavin'ny satana ho vonona foana mandraka an'ity androany ty ampiasain'ny satana reo olo reo hagnenjika hamono ahy ny fanjakana ampigadra ahy satria satana daholo ny ambadiky ny reny satria tsy tiany satana mihitsy zany za ho velona satria zaho ny hamahany olana zaho ny hitondra vahaolana ho an'olombelo iraka hagnavitsy zao tontolo zao sy olombelo rehetra zay mahatonga fanenjehan'io tompoko fa misaotra betsaka anao nagnaraky fijoroana volombelona faharoa makasitraka tompoko